Misotonao misy alaraka fanjara masolanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 mirava tombovavy manao tomboky lahy. Eliara be vahiny no vahintsika. Eliara be vahiny izay tsy mahafantatra fa mpanao politika efatsy ny ela mpitantana ny antoko otrikafo ary koa zao faraparan'izao dia anisan'ny londohan'ny mpisorona ao amin'ireo ilay vovonana antoko politika maro izay mitondra sosikevitra mikasika an'ity fitondram-panjakana malagasy ity. Voalohany aloha miarabanao andriamatoa Eliara be vahiny. Miarabanareo eto amin'ny Solanga, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana. Veriko hoe mbola tsy tara angamba raha mifampirary soa amin'ity taona vaovao 2024. Ya, arabanako ianao nahatratra an'izay taona izay. Misaotra anao nanaiky natsoko, Eliara be vahiny natsoko. Za tsy nametraka an'ilay fampidirana teo taminao hoe amin'ny mampitahana antoko politika anao na mampanolo-tsaina manokana ny filoham-pirenenanao, filoham-panjakananao. Izy ianao zany zao. Izy roa. Zany moa tsy vary efa sarotra sarahana. Eliara be vahiny mitarika ny antoko otrikafo, eo ihany koa ilay vovonana politika hoe CAFIM na ilay komity fanavaozany fotony any Madagasikara, nisy kasikety vaovao indray moa zany faraparan'ny taona teo dia hoe mpanolon-tsaina teknika an'ilay filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao afaka resahantsika foana. Afaka resahantsika foana. Manolon-tsaina conseiller spécial, inona mahasamihafa hoe spécial sy hoe conseiller technique fotsiny? Tena aloha zany conseiller technique ao anatin'ilay izy. Zany hoe ny conseiller spécial moa mazava ho azy fa misy lafiny isa rantsy tsy mampitovy azy ihany zany ireo ao anatin'ilay izy fa amin'ny mampanolo-tsaina teknika izay moa zany amin'ny lafiny politika, ekonomika toy sa ao anatiny daholo rehefa mety hoe ho fitantanana ny firenena dia tena miezaka ny tsy misorona satria firenena ilay resaka. Firinareo zao mpanolon-tsaina ny kolonelina fa ohatrany betsaka sa manana quota misy ny président rehefa ohatra hoe? Ya, io moa misy an'ilay filohan'ny fanavaozany, ilay PRRM zany fa misy ihany koa an'ilay haut conseiller izay manana ny azy koa moa zany izay manokana. Tenako moa zany tafiditra ao anatin'ny ny PRRM tsy betsaka araky ny fomba filaza sy fitazanana azy ety ivelany satria rehefa tena miatrika ny fivoriana zany zay miresaka ny fiainam-pirenena treto aloha zany zay dia tsy mbola niohatran'ny folo. Nareo amin'ny PRRM fotsiny? PRRM zay zany nareo no anaty kabineta? Zay zany aloha resaka akoatran'izay hoe mbola ho mety ho voatendry eo moa zany sy mety hoe mbola tsy afaka manatrika na hoe miantsoroka an'izay andraikitra izay amin'izao fa zay ny azoko resahana hoe rehefa tafiona zay tsy mbola mihoatra ny folo aloha hatreto. Ary izy efa da mpanolon-tsaina avo samy manana ny kabinetrany koa reny zany zay tsy mitambatra amin'ny filohan'ny fanavaozana moa zany mazava ho azy. Rehefa nitendrena ianao tonga dia mahisy ny fanontaniako Eliara be vahiny, manao an'io CAFIM io nareo mifanojo sa mifanolotra amin'ny hevitry ny président? Ny tsara zavaina aloha dia ilay hoe ilay CAFIM io processus efa talohany nanendrena ny tena ho mpanolon-tsaina zany. Zany hoe io efa tany amin'ny volana oktobra novambra tany zany no niketriketrehana azy. Inona moa zany ilay CAFIM? Antoko politika 5 zay amin'izao fotoana izao, na hoe komity fanavaozana ifotony any Madagasikara. Ny tenako no mitarika azy. Mpanao politika avokoa ireo samy nandray anjara tamin'ny tolona ireo tsy ny fa 5 ny volana septambra ihany fa ny talohan'izay rehetra. Zay zany satria tsika malala hoe ny malagasy matoa zay midina an-dalambe dia efa feno ny kapoaka. Zany hoe ireo 5 ireo zany isan'ilay mety na nisy katsaka, na nisy vary, na nisy tsaramaso tao anatin'ilay kapoaka, nitobaka ilay izy fa 5 volana septambra nitsangana nanomboka teo zany ilay CAFIM. Zany hoe ny hevitra hoentin'ny CAFIM, filohan'ny otrikafo ny tenako sy ny filohan'ilay CAFIM dia tsy misy ifandraisany ary tsy misy idirany mihitsy amin'ny hevitry ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao zany raha ny hevitra politika satria alohan'ny nampanolo-tsaina teknika mpanao politika ny tena ao anatin'izy. Ka ianao amin'ny Eliara be vahiny ianao amin'ny olona anao ve noho ny fanatonanao sy ny PRRM ka nalasa mpanolo-tsaina teknika azy ianao sa amina ianao le hoe ty manana boaty politika ty Eliara be vahiny ty fa ndeha ho atsoko? Ahoana ny fanazavanao an'izay? Zay ny atoko hoe sarotra sarahana ilay izy satria efa elaela ihany ny foronany antoko otrikafo
Ranona ny raisako ny fitantanana manokana dia tamin'ny avril 2010 sy 2010. Zany hoe za zany za tsy mpanakanto, za tsy mpanao atsikany fa mpanao politika. Matoa zany miantso le PRN dia mpanao politika. Zany no ny antsony. Zay mazava tsara. Tsy misy idiran'izay mihitsy areto le izy tena mazava firenena no resaka fa tsy fiaviana. Izy ny antso anao mazava ho azy zay le izy. Zany hoe nisy tantara izy io zahay miolay kafim io isan'ny tsy nakasitraka ny fanendrena ny premier ministre amin'izao fotoana zao dia nisy déclaration nataonay dia nanomboka teo zany ny fifampiresahana sy fifanantonana tamin'ilay PRRM dia tonga amin'izao fiaraha-miasa zao. Io zany moa firenena le resaka tsy nisy resaka an'izay mihitsy hoe ekeo le PM na tohizo le ataonareo, tsy nisy resaka an'izay zany fa tamin'izay fotoana izay moa zany zay nanapa-kevitra mbola hoe idina ny andalam-be tamin'izay fotoana izay nisy apahana CNZ niaraka taminay tamin'izay. Zany ndray tsy ohatra ny hafa hoe lasanareo tsy zay le izy. Nisy nitovhevitra tao anatiny nanao an'izay déclaration zay dia mpitondra fanjakana sy mpanao politika moa zany dia nisy ny fifampiresahana dia nisy zavatra nampandeferina aloha zany tao fa ny hoe fiainan'ilay firenena ny zava-dehibe dia izay zany no nahatafaraka. Hatramin'izao ilay arabe vahiny sy ny kafim mbola tsy manaiky an'io premier ministre io? Tsy miova ny hevitra. Tsy miova ny hevitra. Dia ahoana ny firesahanao amin'ny PRRM? Ka le izy anie mazava hoe tsy misy olana mihitsy zany. Le izy anie mazava hoe io nge na miaraka eo ary tsy voatery premier ministre. Mazava zany nisy zavatra ny fampiresahana atao fa sarotra amiko no andeha amoaka an'izay moa zany eto. Fa ny azoko resahana fotsiny dia ny hoe fantan'le position politika anay tao anatin'le izy fa nanendry ny tena ho mpanolotsaina teknika nefa izy misy antony zany eo anelanelany. Politique de haut niveau. Zay dia mitsiditra lala amin'izay rehefa ozy ianao hoe raha any ambony ihany zany zavatra zany fa na zany na tsy zany tsy manelingelina anao ve zay zavatra zay hoe le PRRM nanendry premier ministre zay tsy akatoavy ny mpanolotsaina tsy manelingelina ny arabe vahiny ve zany? Amiko le izy firenena le resaka dia apetraka mazava tsara hoe misy manko zany le mametraka hoe matoa miaraka dia tena tokony hoe hitovhevitra zato isanjato fa na ny tokantrano arane na io fiaina tokantrano io sarotra asa zay misy mahasamy tena dia tena mitovhevitra zato isanjato izy mivady lay zany tsisy ny fisarahana tsy misy ny adiady kely ao anatin'le tokantrano. Ohatran'izay koa ny fiainam-pirenena tsy hoe mpanolotsaina teknika an'ilay filoha dia tena hoe dia tena hitovizanay dimanjato isanjato ny fiainam-pirenena tsy zany fa rehefa misy zava-dehibe kosa ataoko hoe misy grande ligne hitovizana izy hoe tsisy antony tsy fanampiana. Ary eo koa no elanelan'le izy mazava tsara amin'ny maha-mpanolotsaina teknika azy dia tsisy antony mihitsy zany tokony hanolorako sainan'le filoha raha ohatra ka mitovhevitra zato isanjato zay ao anatin'le izy voafehy amin'ny zavatra misy azy eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Zandray mampanolo-tsaina teknika mifampiosina amin'ny fiarahamonina mivezivezy erakdita maheno ny feo an'ny rehetrarehetrany zay zany le izy dia eo no mandanjalanja hoe raha izay zany le izy ahoana no hanolora-tsaina n'le filoha amin'ity lafin'ity lafiny politika toe-karena sosialy sy ny karazana amiko aloha dia tena mialatsiny fa mety tsy hitovizana amin'ny hafa raha mitovhevitra dimanjato isanjato zay tsisy antony tokony andaniana volam-panjakana ka angalana ho mpanolotsaina n'ilay filoha. Mazava tsara mihitsy zay fa hitran'ilay kafim amin'izay tsika hoa be niteraka reza be mihitsy ny tato anatin'ny herinandro indrindra fa tamin'ny lohany tamin'ny namoahanareo an'ilay fanambarana io ianao hoe anazava azy adiakaingana hoe ny fahazahoako azy alao tsoroko ny resaka dia mitady toerana zay ny filazan'ny olona mitady toerana ireo atoko 3 ireo analava transition ametraka rafitra vaovao ariatsy io ianao anabara azy toko le izy tena mazavy ety amboalohany aloha tena toko mahitsy fanapahan-kevitra amin'ny mahafilohan'ny otrikafo sy mahafilohan'ny kafima ny zavatra ataonay amin'izao fotoana izao fa tsy hidirany mihitsy
amin'ny mampanolotsaina ny filoha satria manko zany misy manafangaro isaka io ve zany ny position an'le filoha position ny any an-dapy tsia position politique ana io satria averiko ihany hoe lay fanomanana an'io le fikonan-dohany antoko politique io efa nanomboka tany amin'ny volana octobre sy novembre zay nanomana azy ny fanendrena ho mpanolotsaina teknika an'ny filoha tamin'ny faharoambefolo ny volana desambra io roambefolo ny volana desambra io manomboka n'ilay fionany antoko politique zay teny akorondrano faharoambefolo hatramin'ny vadimyambefolo ny volana desambra dia misy manko zany mametraka zany amin'izao fotoana izao hoe ahoana kosa moa noho ny manao an'io nefa efa atao an-dapy de izy hoe tsy maintsy toloran-tsaina lay filoha ao anatin'le izy hoe misy zavatra sahala amin'izao tokony sosikevitra ny anay ao anatin'le izy mety misy manana ihany koa sosikevitra hafa ao anatin'le izy dia alefaso sosikevitra ny hafa koa fa io zany mba heverinay le nanao sy ny ireo zay efa tafakatra 13 am'zato amin'izao fotoana izao hoe hevitra anankiray hitambarana hoentina makany amin'ilay fikonan-doam-pirenena veriko tsara hevitra anankiray hitambarana hoentina makany amin'ilay fikonan-doam-pirenena fa tsy misy miresaka mihitsy hoe efa io zany no tapaka dia io no ampiarana tsy zany mihitsy iza moa zay no asana andeha anao an'izay ka le izy hitako hoe misy resaka somary vilivily ihany ho an'ny hafa fa misy hafa koa zany satria lasa miteraka adihevitra izy atoko favety atoko majinika tsy manana na lehibe an'ny fokotany nefa mandeoza hoe aloha mba samy mandray lesony raha zany ny fomba hoentitsika miatrika fiainam-pirenena dia sahiranytsika hevitra ny anay iny manana koa ve ianareo le milaza vaventy fa tsy maniny hevitra le lazainareo majinijinika iny zany tsy olana mihitsy le atoko politika fa saingy zao na ny vaventy no milaza azo vaventy na ny lazainareo fa majinika le lazainareo tsy manana na dia lehibe ny fokotany ndraiky le lehibe ny fokotany aloha tsy fidina aloaloha azavy fa tendreny io zany hoe ny olona mitondra ihany manana an'izay fa nitovizantsika ireo tsisy nahongana n'le andry rajoelona angatsika aloha zava-tsara ny resaka ireto lay tanolo reto nanomboka fa nany hoe jnz reto nanomboka tamin'ny 20 volana septembre sy reto le influenceur reto no namarana n'le izy niaraka tamin'ny kapisata aloaloha zava le resaka satria ohatra ny manahirana ihany meny hoe vaventondo zareo nefa samyteto angatsika tsy nahongana tao anatin'le izy fa zany tsy midika hoe tsisy fandraisany tsirairay anjara na ny vaventy na ny majinika ao anatin'le izy tsy nandray anjara teo daholo dia teo hoe samy mitondra ny anjara kapoka anjara zavatra atao anaty kapoka dia mifenoka kapoka mipoka bon ajaniko iny fa idiran'le tena votoatin'le kafilma sy le fanapahan-kevitra reo ny adihevitra monsieur la rabe vahiny dia hoe hoitarina telo taona ho ianareo ny teteza fa teteza mity ave zao sa tsy teteza mity ho anao ny nay aloha zany mazavy hoe fahitana azy mbola pouvoir de facto aloha le misy zao efa miresaka hoe teteza miditsika dia tahoarina na fifanarahana politika mety ho fikonan-doam-pirenena na napahanevitra hoe zao zany fomba hitantanantsika n'le firenena dia izahay zany manan-kevitra hoe andao hoentitsika makany amin'izay ilay firenena makany amin'izay ilay fanarahana zay mba ahafahantsika mamoaka zavatra iraisana mba hitantanan'le firenena satria na tiana na tsy tiana mbola misy adihevitra be mandeha amin'izao fotoana izao tsy afaka hiatrika an'le fanavozana mihitsy nefitsika raha ohatra ka hoe mbola misy le fandroritana visy havanana mahatsiaro zany zay amin'ny mampanao politika ao anatin'io izy hoe manana anjara boriky kositsika amoana ny firenena amin'izao fahasahiranana izao tsy miteny mihitsy hoe tsy mitady vahaolana ilay mpitondra tsy izay za ao anatiny misy zavatra efa jerena kosa homanina marobe ohatra hoe raha tsy resaky tsika voamaly nomaly le voalohany teny hoe averintsika ny génie militaire zany angena tiana na tsy tiana zavatra ngezabe zany ho resahantsika rehefa aveo hoe hitodika miatsinanana kokoa zany tsika satria mangataka ndray anjara amin'ny sommean'ny brics sy ny karazana efa lalany makany amin'ilay fanavozana zay fa naizanona tsany ary misy fitandremana misy balizy tsy maintsy apetraka amin'izay raha iverina zao ohatra amin'ilay votoatin'le fanarahana isan'ny zavatra nyresahana eo zao no hoe tsy maintsy mitady fombotsika hanamboarantsika nyity resaka fifidianana ity tafiditra ny code électoral rehefa miresaka code électoral tsika misy resaka caution misy critère d'éligibilité mialatsiny somary fangarongaro le resaka misy an'izany eo ny olana teto amintsika na tatiorina resaka krizy ny rano sy ny jiro fa ny krizy politika vokatry ny fifidianana tsy madio zay foana ny olana teto dia izay zany mba manolo-kevitra hoe andao re tsy atosika
angakaingana akany amin'ilay fifidianana ilay firenena fa ndao mba hitady vahaolana miaraka tsika mba hahafahana mamahan'ilay olany ty fifidianana ity mba hampilamina tsika fa etsy ankilany zay mahita hoe misy matahotra fanavozana le milaza azo antoko vavety satria manina mbola te hampanjaka an'la corruption électorale ve zany ianareo anatin'le satria inona le corruption électorale misy milaza amin'ireo vavety ireo nge vidiny 10 000 ariary ny vaton'ny olona ray vidiny 8 000 ariary ny vaton'ny olona ray zavatra nisy zany teto amin'ity firenena ity dia majinika zany izahay satria tsy manao an'izay pratika politika izay ve nefa izay pratika politika izay mamantotra an'ilay firenena miresaka fanovanytsika androany ahoana ny tsy iverenantsika amin'izay lafin'izay tsony ao anatin'le izy satria izay foana roa amby fitopolo ane mba tsara ihany mitodika amin'ny tantara roa amby fito voalohan'ny taona roa amby fitopolo ange lany sivy amby sivy folo sy anjato mahery ny prezidantsy niongana izy volana me natsala amin'izany koa ny fito sy roa arivo ange ka ny elohavana fifidianana hoe lany premier tour izay mbola eo moa izy amin'izao fotoana izao tsy sala amin'izany ndraiky amby sivy folo sy ny karazany dia izay zany mamerina hoe mba tsy hiverenantsika amin'izany olan'izany tsony a dia izay no mahatonga anay manosika be dehibe le izy nareo miteny an'le hoe telo taona ny président Michael Randrianirina miteny hoe roa taona ny gouvernement koa miteny hoe vita ny roa taona vita ny adidinay lelanelan'le le roa taona sy telo taona hery taona fotsiny iza zany ny force exécutoire iveriny kafim fa apiatra an'izay hevitrareo zay ny fandravana ny androm-panjakana tsy natakinareo io aloha dia mazava ho azy le force exécutoire ary eto averina eto niombonanay ireo na ny kafim izay le antoko 5 amby roapolo ao anatiny na ireto le 13 am'zato efa nanao soni niombonanay hevitra aloha zany dia ny fanohanana ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana izao iny a efa tsy ady hevitra iny ao anatin'izay dikan'izay zany ny force exécutoire lehibe indrindra aloha zany dia izy amin'ny mahafilohan'ny fanavozana azy ao anatin'izay fa zay ihany koa ny anolora-kevitra azy amin'ny alalany le fitarihanantsika makany amin'le fikaonandoam-pirenena andaory mba hiaraka zay nge na miteny roa zay na miteny telo taona zay na miteny folo taona zay a dia sosikevitra ho aby izy manany azy koa ve ny hafa ao anatin'le izy fa masarotiny anay fotsiny ao anatin'le izy a dia mahitsy zay hoe betsaka ny matahotra n'le fanavozana latsily a fa betsaka ny matahotra n'le fanavozana fa te hamerina n'le pratika teo aloha ihany ny aty ivelany azy zany ny resahako indrindra fa reto le milaza azy vaventy sy ny karazany reto satria raha tena mijery mahitsy kositsika dia tsy maninona nalazaina matahotra fifidianana fa zay tsy maninona fa firenena le resaka zao situation zao ve ny aneose atsika ny firenena dia makany amin'ny fifidianana dia inona fotsiny ary zany le fanavozana ny resahantsika satria misy mahazo tombony amin'ireo le milaza vavety ireo raha ohatra hoe zao le firenena no terena le fifidianana fahalalako azy kosa ny tsy le hoe zao kehitriny zao le anao fifidianana ntaony sadaiky ary nyto mampirisika atsika anao fifidianana aingana tsy any ny olana arykory fa ny tiako tenena dia hoe andriamateo le arabe vahiny ianao a izay mpanolotsaina ny PRRM tena zao ve ny fanavozana sa rehefa vita ny fikaonandoam-pirenena zay vao tena manomboka amin'ny fanavozana zay ny tena mampieritreritra mihitsy hoe misy zavatra efa azo atomboka aloha nanomboka tamin'ny fotoana nandraisana ny fahefana dia misy zavatra efa azo atomboka ditantsika kosa io aloha zany nahoana fa misy zavatra aloha zanymanomboka apetraka ilay filoha satria tsy afaka hiandry an'izany fikaonandoam-pirenena tsy fantatsika hoe mbola orofiny zany a nia famahana ny olan'ny firenena raha iresaka tsika ohatra ny olan'ny jiro sy ny rano tsy mifanaraka mihitsy teny akanja hoe any amin'ny fikaonandoam-pirenena tsika vao amana iresaka an'izany fa amin'ny fotoana andraisana ny fahefana dia tsy maintsy mitady ny vahaolana amin'izany efa manomboka mandeha izy io za tsy miteny hoe mahafapo efa manomboka mandeha izy io farafaratsiny a ny otrikafa efa ela ny teny hoe vitan'ny teknisianina malagasy ny mamahany olany jero sy ny rano hoe dia efa mba nisorona aloha iny zany le DG vahiny efa misy malagasy io efa tafapetraka ny conseil d'administration ny jirama amin'izao fotoana zao dikan'izay zany izy hoe efa lalany mandeha makany amin'ny famahana olana zany na zavatsara ny kabarin'le filoha hoe averitsika
ny orinasam-panjakana sahala amin'ny era Madagasikara zay zavatra ifanilesahany otrika fifaela be zany zavatra zany ifandraisiny zany ny fanapahan-kevitra dia miroso amin'ny fametrahany famerenana an'izay zany tsika ohatran'izay ihany koa tia le resaka efa nytenentsika teo izy teo hoe averiny ny génie militaire ao anatin'izy zava-dehibe zany ninona resahantsika zany kosa tsy andry fikonan-doam-pirenena fa zavatra azo atomboka avy hatrany zany fa le fikonan-doam-pirenena ne rehefa tena marina zany le izy dia ny hoe mba ahafahana mametraka n'ilay stabilité politika ahafahantsika miatrika an'ilay fanavozana io izay le izy raha ho anay aloha zany mety manany heverany azy ny afo dia izay no mahatonga anay ny amaranako azy hoe fikonan-doam-pirenena nke teto amintsika mazana resaka sadek ianao teo ary tsy diso mihitsy mazana ny fikonan-doam-pirenena teto amintsika dia nisy zavatra efa voaomana tany ambadika tany dia alatsaka fotsiny dia manao sonia amin'izay le mpanao politika malagasy satria te ahazo toerana fa ho anay raha tena hoe olany samy malagasy le izy fa olany samy malagasy dia izay no mahatonga anay tato amin'ny kafe manitsangana dia niantso ny mpisehatra politika rehetrarehetra izay voniny fanaraka dia namoaka n'iny sosikevitra iny mba hoe farafaratsiny aloha misy sosikevitra na vahaolana avy aty amintsika samy malagasy hoentina makany amin'ilay fikonan-doam-pirenena ino rehefa avy eo no mitarika atsika makany amin'ny fifanarahana politika iombona ny rehetra fa tianay ty aloha tia ny mba kely takatry ny sainay lay 13 nanao sonireo dia manany azy koa ny hafa avy eo anatin'le izy dia alefaso fa lasa mivona ao ny adihevitrintsika ao anatin'le izy dia lasa manahirana mitazana n'le fiainam-pirenena. Ilay arabe vahiny manokana ve manaiky fa tokony andray anjara ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena ny atokony fitondrana teo aloha. Le izy aloha dia mazava tsara sarotra ny andeha ifaneliketo zay zany le izy koa nge mba mila mazaka an'izany kosa tsika hoe ny réalité nge tsy rehefa hoe orange le olona dia ratsy ao anatin'le izy fa zay tena nanao ny ataony kosa dia tokony jinjana fafiny zay indray kosa aloha zany dia mazava ao anatin'le izy le izy nge le valifaty politika rehefa miresaka an'io tsika dia tsotra mpanolotsaina teknika an'le filoha zany androany dikan'izay hoe zany za afaka manao zay tiako atao afaka mangory karena zany dia afaka mampiatra fahefana satria mba manana kely an'izay afaka mangalatra rem-pirenena dia rehefa voakitika narenany dia nareo kosa manao valifaty politika zay hoe zany ny fampitezaintsika eto nisy olona namotika ny era Madagasikara ho lasa Madagasikara Airlines nisy olona namadika ny volamena ho lasa bolongamby nisy olona nangalatra fotsiny zao ny fanana pirenena noentina any ivelany any amiko kosa raha mitady tena hoe firenena tena mba maripototra zany tsika raha miresaka fanavozana tsika dia aleo samy jinjanona fafiny nataony teto raha vao tsy izay le izy dia lasa ny fampitezaintsika eto zany dia hoe rehefa tafiditra anaty fanjakana androany dia afaka mangory karena dia raha pitsy rehefa voakitika dia miala kely mitsoka ny ivelany fotsiny dia rehefa avy eo dia nareo manao valifaty politika izy hoe raha izay ne tokony hofoanantsika zany ny fonja eto Madagasikara fa ny fonja zany lasa ho an'ny natao an'ny mpangalatra koa ho an'ny mpangalatra bidon nefa matory eny olona eny mangalatra koa mangalatra bidon manao dahalo misy andraikitra ny mpitondra fanjakana zay tsy voavahany zany tao satria raha nanakatao reny olona eny tsy mino kosa hoe anao an'izay izy dia neto amintsika zany lasa hoe rehefa mangalatra miliara ianao na manodikodina rem-pirenena ianao tsy azo kitiany ianao zay fa rehefa kitiany ianao dia valifaty politika fa ny fonja dia natao ho an'ny majinika ihany izy hoe tsy mety kosa raha izay ny fampitezaintsika ary ngezabe ao anatin'izay mba ho ary fanina ho anay ao anatin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria raha vao tsy misy voasazy io manana tentativa koa zany zay anao zay tianay atao satria zay tonga ny fitondrana zany dia afaka manao zay tiany atao dia le malagasy eo ihany izy hoe tsy mety zay zavatra eka andao mba hisorontsika le fihetseham-po ty valifaty politika zay nanao dia aloha jinjanona fafiny ao anatin'le izy zay tsy mazava kosa mavely izy zay lera be vahiny be deabe ny resaka mandeha fa misy manao ny ataony nareo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao koa hoe le izy mazava tsara ka zay liara-be vahiny zao anatiny satria mpanolotsaina teknika ny filoha dia andraso izy amin'izay fa nareo samy ao ve mahafantatra ve no misy olona hafa miara-mahafantatra nge zao tsika nisy mpanolotsaina koa nge ohatranay zao efa nesoron'le filoha miara-malala tsara tsika
tamin'ny fotoanandrony tsy hoe tamin'ny fotoana voaingana roa herinandro sa inona fotsiny ngeny dia CNCS tena soron'le filoa dikan'izay zany rehefa mahafantatra izy ao anatin'le izy ka manana profo dia tena mahasaha kosa izy mandray fanapahan-kevitra aloha zany ao anatin'le izy hitantsika tsara hoe nisy taleparitra maromaro tany atsimo atsinana sa vadivavidy finany izy teo tsy ny atsy tsaroko tsara voavoateny nefa nesorony le filoa ary io za hoe tena mila mahasaha manao an'izany mihitsy satria fanovana resaka raha vao tsy izay le izy lasa tsy fanovana indray reny olona nesorony ireny ve resaka nanao ny tsinety sa erreur de casting sarotra amiko no ilazan'izay fa ny azo tenenina fotsiny aloha ny hitako hoe zava-dehibe dia le fahasahiny ilay filohan'ny fanavozana mandray andraikitra mandray fanapahan-kevitra ao anatin'le izy rehefa tena hita hoe tsy mety le izy ianao ve ele arabe vahiny mahita hoe stable zao fitondran'ny fanavozana zao ny hoe stable na tsy stable ara-tantara resantsika sarotra ihany zany no miteny hoe fanjakana vo 5 volana io no nipetrahany dia tonga dia hoe azo stabilité ho azy io satria na ny antony nisy olona very tombontsoa be dehibe teo aloha teo zany vokatry ny fanasorana n'le filoha teo aloha dikan'izay zany tsy maintsy maina ao anatin'le izy fa mbola be dehibe no tsy maty voalavo akibo ao anatin'le izy ary zao koa tsika miresaka hoe firongony tsy firongony any anaty administration any anatin'ny sehatra politika appareil politika any mbola misy élément ny teo aloha zany efa tsy miteny ho any averiko ihany hoe rehefa niaraka taminy akory dia ratsy tsy izay le izy fa zay nanao ny nataony ary iny mila tokony jereny ary misy ny mbola mety manana eritreritra no zavatra hafa amin'izao fotoana izao satria tena mbola atao anatin'le eritreritra hoe fakana fafiny an'ilay fahefana mihitsy tao anatin'ny tena mbola fitsetsefana tanteraka mihitsy an'ilay mpiray-tanindrazana no vongotra tapoka teo dia izay zany no entiko amalinana hoe sarotra ny eritreritra hoe dia tena efa mipetraka tsara le stabilité fa mbola misy olona ao zany manimanina ny tongolon'ny Ejipta dia te fofoana ny fanakorontanany eto fa nareo samy ao anatiny eo tsisy atahorana akory mirahina tsara daholo compacte tsara ny ekipa tsy ahita sarotra ny tondratsika makany amin'le fanavozana raha ny ao anatiny no tsy mirahina zay le izy satria io lay solidarité amin'ny tsara zay aloha le izy solidarité ho an'ny fanavozana zay aloha zany mipetraka izay zavatra mety misy ny ady hevitra eny antsefatsefany eny zany rariny satria nitafiditra koa nge samy nanany antoko politika ny poirana ny fitezana politika azony tao anatin'le izy dia ny ady hevitra misy foana ao anatin'le izy raha vao tsy miady hevitra koa tsy ahitany tena vahaolana fa noelo tsy firaisakiana tsy matazana an'izay aosany mahatonga miteny azay ma tsy matetika ary fantatrao tsara zany ianao mpanao politika efa ela matetika ny fitondram-panjakana avy ao anatiny ihany no mipotra ny tsy fitofikevitra goavana be dia maharavan'le fitondrana misy an'le fiteny moa zany le hoe ny fanjakana miady an-trano dia rava ho azy ao anaty baiboly mazava mihitsy le izy raha miresaka tsika zao ny kahany Venezuela sarotra namafy takininona ny Amerikanina sarotra aminy samotra ny Nicolas Maduro raha tsy misy tandapa ndray petsapetsa tamin'ny Amerikanina tao mety nomeny vola mety nanina ao anatin'le izy zany misy dia izay no tsara akana lesona ao anatin'le izy fa io zany rehefa tena mitovy hevitra hoe samy andeha hoany amin'le fanavozana oza hoe tsisy antony tokony tsy iraisana ina zany ao anatin'le izy ka nomezana irika ny hafa anao zay tiany atao eto ndray farany indrindra fatsikely ity resaka fifandraisantsika amin'ny sehatra iresa-pireneny ity sabakabaka be niany ho ny olona ny PRRM amin'ity frantsay makakely ny rosianina makakely ny arabo akanakely sy ny sisa rary ny ve zany ary mety fahitanao azy sa tokony ho tokana ihany no alehantsika na itsika tsy nanana na tsika ikandrefana le izy raha miainga amin'ny kabary filoha teny amin'ny CCI tamin'ny alatsinainy teo dia mazava le orientation diplomatique zany fa ho any atsinanana kokoa
any hoe le siarana amreto a brics reto satria nanamafy mihitsy izy zany tao tamin'ny kabariny fa mangataka ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny somean'ny brics zay ho atao ny volana jona na jolay anyendy zany hoe mazava zany le izy soit diplomatique an'ilay filoha ao anatin'izay izy io kosa nefa zany amin'ny otrikafo manko zany malaza hoe tsy tia frantsay tandrefana sotran'izay ny andikany olo lasy fa le izy tsy zany mihitsy ka zay fandraisantsika rehetrarehetra eo tsy hany ny olana fa mila mahay miary fotsiny tsika tombotsoan'ny Madagasikara ao anatin'le izy dia mila sarotiny koa tsika amin'ny fiandrianam-pirenena na le hoe souveraineté nationale na hiaraka amin'izy tsika na hiaraka amin'izy ary ny tena ngezabe ao anatin'izay dia ny tandremana ao anatin'io dia mba hoe tsy hiala akatso dia ambodepona tiana tenenina tsy hoe niala tamin'ny tandrefana nisy an'ny la Frantsa sy ny Amerikana dia hosanatria indray mbola ho solafaka amin'ny fiarahana amin'ny tatsinana teto fa mino fa natona asana ny ray aniny fanapahan-kevitra iny filohan'ny fanavozana zay tohanan'ny otrikafo dia manjato isanjato mihitsy satria fantatrareo tsara ny position ny otrikafo hatramin'izay raha oharina amin'ny fifandraisantsika tamin'ny tandrefana ao anatin'le izy dia io zay hoe le soahany fitena tsy dia soa mihitsy ilay filoha fa saingy zao kosa mila ampina izy zany ao anatin'izay mila mifampiresaka ao anatin'izay satria betsaka zany ny zavatra iovo tsy ny politika extérieura ihany fa na ny ato anatin'ny Madagasikara ny fetrehantsika ny fampandrosoana sy ny karazany ao anatin'le izy ka ozy hoe ny soa politika tamin'ireny koa ohatran'ireny koa dia mila fahaizana misafidy ekipa ihany koa zany vonona anatanteraka n'ilay fiovahantsika amin'ny lafin'ny diplomasia io fa izay koa nefa tsy midika hoe tonga dia takatakana any koa zany ny tandrefana ny ohatran'izay satria be dia be ny intérêt frantsay eto dia jerety ataon'ny la Frantsa izy indray zany mazava ho azy izy indray zany zao ny misisika amin'ny fomba rehetrarehetra fa ny tandremana ao anatin'io dia reto le francophile reto zany ny tena mila jerena tena zay zany tena mila jerena efa ny fampiresahana moa zany amin'ny filoha fa tsy maintsy jerena akaiky zany satria io le intérêt frantsay eto mihoatra amin'ny choix diplomatique efa miditra koa ny intérêt an'ny Amerikana sy ny karazany mila mailo itsika amin'izay lafin'izay ka izay ny mahatonga hoe tsy mahazo manao atsonitsika amin'ny safidy politika natao zany indrindra ny safidy ara-diplomatika fa mila mailo ao anatin'le izy mba ahafahantsika mitondra n'ilay firenena makany amin'ilay fanavozana maro tikatra foy ty fitondrana PRRM ty présidence teneko fa tsy hoe président foy satria roa na telo taona raha ela zay soa andeha eo ka zay ho président ny république olany eo aorelan'ny zao fitondrana zao manana ny heviny izy tsy matahotra ve ianao hoe kany amin'ny BRICS tonga le président vaovao miverina rikatra andrefantsika io soa ohatran'ny soa rehetrarehetra ao anatin'izay ary eo no maninona moa ny constitution na ny diplomatie an'io le foronjato taona fa io ihany ao anatin'izay non tsy constitution ige le arabe mandray fa soa politique mandray ohatra fotsiny zany ao anatin'le izy donc io choix politique io ao anatin'le izy rehefa raha ohatra ka tena le firenena no eritreretitsika ao anatin'le izy everiko hoe tokony elana mihitsy le toe-tsaina hoe satria io napetraky ny teo aloha satria ny soahany teo aloha dia tsy mety fa oravahanay aloha zany fa tia indray no metimety kokoa anay ao anatin'le izy fa zay fanontanianao zay tsoary mametraka réflexion ngeza be mihitsy tsy ho an'ny mpisehatra politika ihany fa indrindrandrindra ho an'ny ao anatin'ny fanavozana amin'izao fotoana izao dikan'izay zany ozy eo lay fitondrana zay hitsangana eo le teteza mety eo zay mandalo fa tsy maintsy efa eritreretina sahady ihany koa ny aoarinan'io mba hitoy izay lalany fanavozana nytika tongavana amin'izay mantsy dia le hoe misy engagement goavana be ataony fitondrana amin'izao fotoana izao izay mamatotra ny firenena nefa mety tsy izay akory ny ho lalan'ilay filoha sy zay mpitondra ho avy orina ny fifidianana amiko le izy mazava aty hevitra foana zay rehefa miala na ongana mpitondra
sahala amin'io tsika dia mahatafapetraka mpitondra vaovao dia adihevitra foana ilay resaka hoe tsy tokony handray engagement hamatitra ny ao ariana no mitondra n'ilay tetezana mety eo fa ho anay atao amin'ny otrikafo dia mazava tsy le engagement loatra ny olana ao anatin'ilay izy fa le engagement raisinao ve hitondra tombotsoa ho an'ny firenena zay le izy satria io ny hay dia mahitsy ny mino afa nyvoaka malagasy tsy mametraka problema raha misy transition 20 taona eo nefa amandy olany tsy mametraka olana amin'izany malagasy fa raha isy transition 2 volana eo nefa tsy hanao afa-tsy mitseditra fotsiny dia tsy hanaiky an'izany ny malagasy dika zay zany tsy le faharetany no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy fa le fahaizan'ilay mpitondra mama ny olan'ny firenena fa mino ahy ianao fa ianao indray no tazomy ny vahoaka malagasy tsy aly eo hoe toizo fa mety ia kely base tuliary zay lasa vara madame zao fotoana zao fantatra ny positionao hatramin'izay efa misy position officielle ve ny fitondrana fanavozana ny position officielle aloha iny tsy anjarako no miteny azy njaran'ilay filoha no miteny ny position officielle ny azoko resahana fotsiny dia zao ray volana sy tapany mahery teo zay nitarika délégation ny tenako niaraka tamina mpanolotsaina teknika namana chargé de mission solontenan'ireo le fikambanana mazoto izay voakasika mivantana mahakasika ny tetika asa base toliara zay lasa varamada niona tamin'ny filohania fanavozana zay zany le izy miaraka amin'reto ilay solontenany voakany avaratra zay voakasika ny tetika asa ny arena resource any ampasindavana ambanja amin'le resaka fikasany arena resource hitrandraka terararany tambatra ireo délégation ireo nampionay tamin'ny filohan'ny fanavozana zay zany le izy nanany valiteniny izy eo anatin'izay izy io zay hoe ajaiko fa anjara no miteny an'izay amin'ny fotoana heveriny mampety azy fa ho anay aloha rehefa tetika asa rehetra tsy hitondry tombotsoa ho an'ny firenena dia contre an'izay zay tsy base toliara ihany io na varamada ihany fa na terarary io na volamena io na inona io rehefa tsy hitondra tombotsoa atsika mijoro foana zany zay mifanoherana an'izay soratoboka mankasitraka tamin'ny fanasana tsoary mankasitraka ny mpanaraka tany tokantrany ihany koa tapitra ny fandarantsika mametraka no andram-pitafa tomboka avy sy tomboka